De faly tafaraka amin'ny piraitan-drazana rehetra indray amin'ity androany ity amin'izao faraparan'ny taona zao na voalondohan'ny taona zay itiavanao azy Naiza naiza misy anao amin'izao fotoana izao na eto toerana na any ampitan-dranomasina any de faly miarahaba anao zahay mitondra ny arahaba tsy lany mamina momba ny firaritsoa ho an'ny malagasy piraitan-drazana rehetra. Mankasitraka indrindra tsy mahafony fiarahana, mankasitraka indrindra fahafoizanao ny fotoananao ifampahirezana entre samy malagasy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mba azonao an-tsaina ve zany hoe any amin'ny bout du monde rehetra any misy malagasy tafaraka amintsika amin'izao fotoana izao mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka misaotra indrindra fa mampahery zany misaotra indrindra fa mahafaly zany indrindra fa tsy hoe amin'ny zavatra hafa na amin'ny fety hafa na firaritsoa hafa fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mirary zay ho an'ny rehetra mba anana an'izany fahatsapany zany malagasy rehetra, anana fifaliana ao anatin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Firaritsoa de tsy miova fa na voalohan'ny taona na faran'ny taona na atenatenan'ny taona de mirary soa anao ny ekipa rehetra andraisanao ny herin'Andriamanitra, andraisanao ny fanahy masina amin'ny fianarana amin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ka misaotra betsaka fa mahafaly makahery izao ataonao zao. Ndao hisaotra ny tompoko tsika fa notadiaviny amin'ny alalan'izao fandaharan'izao de nomeny teny ray ho ianarantsika androany. Ozy Jesosy hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. De zao tsika manatanteraka an'izany hianatra ny tenin'Andriamanitra any amin'ny toerana samihafa rehetra any. Manasanao ary ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao anana toe-panahy mikatsaka ny fanatrehan'ny tompo. Raha tsisy fanatrehan'ny tompo zao de hiala maina eto tsika rehetra. Ndao iraisaina amin'izay toerana rehetra misy ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao angataka ny fanatrehan'ny tompo. Tena mila ny fanatrehan'ny tompo tsika fa be da be ny zavatra mety anelingelina an'izao ferahantsika izao de mety tsy ho tamana, tsy haritra hatramin'ny farany fa mety ho voasakatsakan-javatra be da be. Ndao angataka amin'ny tompo tsika ho arovana fa tsy vitantsika no mianatra fotsiny amin'izao raha tsy misy ny fiarovany sy ny fitantanany sy ny fombanitsika. Izy efa niteny hoe izaho ombanareo mandrapatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. De ndao takiny zany teny fampanantenana nataon'i Jesosy zany fa mila an'izany tsika. Raha misy olona amin'izao fotoana izao vao tafaraka aminay ao anatin'izao fandaharan'izao de izao fandaharan'izao de hitarika ny olona anana etaeta ho any an-danitra. Mandritry ny taona de mampianatra ny toetra tokony ananan'ny kristianina izao fandaharan'izao. Rehefa faraparan'ny taona ohatr'izao na voalondohan'ny taona de manao récapitulation ny zavatra rehetra nianarana. Ka manasanao amin'ity androany ity tsy tara mihitsy ianao raha ohatra ka tafaraka aminay amin'izao fotoana izao ary indrindra tsy hoe parazara na sendrasendra fotsiny ihany fa tena misy afatry ny tompo tiany ho lazaina aminao amin'izao faraparan'ny taona izao na izao voalondohan'ny taona izao ka raha sendra eo ianao aza miala tsony. Ndao hianatra ny tenin'Andriamanitra fa andro farany izao. Dinio tsara ny manodidina antsika fa be da be ny maty tampoka, be da be ny maty ny accident, be da be maty ny aretina. Ary indraindray ary ohatran'ny hafahafa mihitsy rehefa akaikikaiky ny faran'ny taona na voalohan'ny taona ohatr'izao no misy ndao sy ny fahafatesana satria ny olombelona de miomana ny hanao fety amin'izao vanim-potoana izao. Ka raha sendra tonga ny fahafatesana de ohatran'ny hafahafa. Ny fahafatesana de fahafatesana ihany na amin'izao fotoana izao na eny tena taona fa ny mahazo tombony indrindra de ny maty ao amin'ny tompo. Mety mbola ho vaovao aminao zany resaka rehetra zany. Mety mbola hafahafa be ny mandray an'izany fa ndao omeo fotoana ny tompo eo amin'ny fiainanao de hitanao fa hiova mihitsy ny fiainanao. Atsapany zany fanatrehan'ny tompo zany ianao, atsapany zany famonjeny zany ianao, atsapany zany fifalian'ny lanitra zany ianao de tonga angetaeta no any an-danitra. Tianao soratana any an-danitra ny anaranao ary manao ny ezaka rehetra ianao mba ahatongavana an'izany any an-danitra zany. Ka aza miala fa ndao hiaraka aminay fa mety tsy mifankahita fa be da be ny malagasy piraitan-drazana any efa mifanotrina amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Mety mbola ho hafahafa aminao koa no misaotra ny tompo hoe
fa maninona ny isaotran'ny tompo a? Efa fomba eto amin'ny fandaharana zany fa tsinitsinina mihitsy tsika ary raha ny fahotantsika sy ny loto sy izay rehetra toe-panahy araka an'Andriamanitra dia efa tokony ho ringantsika fa noho ny famindrapony a dia reto tsika tiany a andin-tena sy bebaka. Ka misaoran'ny tompo ianao, mila mizatra misaotra ny tompo a amin'ny zavatra rehetra. Mety mbola ho sarotra zany a fa atomboy amin'ny fisaorana tsotra indrindra dia hoe saotra tompo fa novelominao indray izay androany. Ndao apetraka eo ampelantanan'ny tompo ny fotoana alohan'ny anaovantsika ny fampianarana. Misaotra Jesosy noho ny fitantananao mahagaga, ny fitiavanao lehibe, ny voninahitrao ny herinao tonga eto aminay. Misaotra anao zay satria tsapanay mihitsy fa fitiavana sy famindrapo zao ataonao aminay zao. Tena tsy mendrika zay Jesosy, tena mahatsapa ny tena tsy mendrika. Impiry zahay no tsy mino, impiry zahay no mbola mitoditodika amin'ity zao tontolo zao ty, impiry zahay no mbola te hanan-karena, impiry zahay no maneho tsy fitiavana. Mamindrafo aminay Jesosy. Jereo ny malagasy tsirairay avy amin'izao fotoana izao fa ho mariky ny fisaoranay dia ndreto zahay tsy tafara toerana fa any amin'ny bout du monde rehetra any satria ianao ilay Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao dia hitanao ny malagasy rehetra. Misaotra betsaka mitady anay amin'ny teninao, misaotra noho ny famonjena dia rainay mandrakizay ny anaranao tsy noho izahay, tsy noho ny fahaizanay na ny fangatahanay fa noho ny fitiavanao efa taloha. Tompo, raiso ny fisaoran'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Manatrehanay tsirairay avy naizanaiza misy anay amin'izao fotoana izao, mila ny fanatrehanao zay, mila ny fiarovanao zay, mila ny fanahinao masina zay, mila fenona ny herinao ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Manatrehanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa tsy manan-kery zahay, tsy ahavitinin'ny eto zay raha tsy misy ny fanatrehanao. Ka zany ny angatahanay manatrehanay amin'izao fotoana izao. Tompo, raisao an-tanana izao fotoana izao fa hianatra ny teninao zahay. Irao ny fanahinao masina ampiaiky, fampanota izahay ary mila mandiny tena sy mibebaka aingana fa tsy fantatra izay elany ety ambonin'ny tany ary tsy fantatra ihany koa izay andro atongavanao. Dia rainay mandrakizay ny anaranao, ny voninahitra ho anao Heritiana, mandrakizay ry mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompo ny tompo, lay velona sy manjaka mandrakizay ny malagasy rehetra na hoe amen. Mbola mitoy ihany ny famitianantsika ny zavatra hita sy ny anarana nandritran'izay amin'ny fotoana ny rahantsika izay. Androantsika dia amitina ny fahamasinana. Misy toe-panahy tokony ananana ety am-boalohany hiatrehantsika an'izany fampianarana izany. Ao amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 7:1 vakina aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny fiangonan'ny zanak'Israely rehetra ka lazao hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo. Andriamanitra mihitsy no miteny amintsika androany fa aoka ho masina isika satria masina izy. Mangataka aminao amin'izao fotoana izao mba hibanjina an'izany Andriamanitra masina izany ianao. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, ndao hibanjina an'Andriamanitra lay tsito, lay namorona n'izao tontolo izao namorona antsika sy ianao. Izany toe-panahy zany no angata amina malagasy rehetra amin'izao fotoana izao hiatrehana an'ity fampianarana ity. Raha misy malagasy mibanjina an'Andriamanitra ary mahatsapa fa Andriamanitra dia masina, tsito, lehibe, dia handray ny herin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra ianao ao anatin'izao fampianarana izao. Tena esory mihitsy izay zavatra manelingelina mba hibanjina amin'ny fanahinao an'izany Andriamanitra masina izany. Akopio mihitsy ny masonao dia banjino Andriamanitra masina. Toe-panahy tokony anana malagasy ianarana an'izao famitianana izao izany toe-panahy zany. Ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 9:2 no hoentintsika ianarana ny famitianana ny atao hoe fahamasinana. Romanina toko 9:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Raha nandinika tsara ianao dia misy dingana 4 lazain'ity tenin'Andriamanitra ity.
Ny dingana voalohany de rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo. Ny dingana faharoa de ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra. Ny dingana fahatelo de manana ny vokatra ho amin'ny fahamasinana, ary ny dingana fahaefatra farany ary ny farany ozy ny tenin'Andriamanitra de fiainana mandrakizay. Ndao ary jerentsika ny dingana voalohany de ny fahafahana amin'ny fahotana. Resahana foana ny fahotana, fantatry ny olona ny fahotana fa tsy mety miala amin'ny fahotana ny olona. Eo amin'io dingana voalohany io tena mila fanapahan-kevitra goavana ataon'ny olona anankiray hiala amin'izany fahotana zany. Ndao andiny tenitsika amin'izao fotoana izao satria izany no antom-pisiany le famitinana amin'izao faraparan'ny taona izao na voalohany taona mba handiniha tena hoe aiza ho aiza ny fiainantsika tsirairay avy sy ny ota. Faritan'ny Baiboly ny ota ao amin'ny Jaona voalohany toko 7:4. Vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Zay no definition omen'ny Baiboly momba ny ota, fandikana lalàna ny atao hoe ota. Jaona voalohany toko 5:7. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra ary misy ota tsy mahafaty. 5:20. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra de tsy manota, fa izay naterak'Andriamanitra de miaro ny tenany ka tsy hikasika azy akory ilay ratsy. Ota avokoa izy ny tenin'Andriamanitra ny tsy fahamarinana rehetra. Ny fahamarinana de faritan'ny Jaona amin'ny filazantsara nosoratany toko 7:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Manamasina azy amin'ny fahamarinanao ary ny teninao no fahamarinana. Raha misy malagasy mpiray tanindrazana amin'izao fotoana izao mbola tsy de mahafantatra loatra ny fahamarinana de ny Baiboly no fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana ozy ny tenin'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny fandaharana mampirisika ny malagasy tokony anana Baiboly version fizika ny tena izy. Zay ny famaritana ny atao hoe ota. Manomboka amin'izay ny fandinihan-tenantsika amin'izao fotoana izao. Mbola misy tsy fahamarinana ve eo amin'ny fiainantsika? Mbola misy tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ve eo amin'ny fiainantsika? So de mandeha fotsiny amin'izao, so de tafandrimandry fotsiny malagasy amin'izao fotoana izao. Fa averina foana, fa andro farany izao, andro mampidi-doza izao, tsy fantatra intsony izay hafatesana, na roviana, manana antoka ny aorianan'ny fahafatesana ve tsika? Efa voasoratra any an-danitra ve ny anarantsika? Sa mbola misy tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra? Ozy ny Baiboly hoe ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra. Ndao andiny tena ary malagasy. Ndao andiny tena fa ny eto vita ihany. So de mbola misy ota eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Fotoanany izao andiniha tena. Fantatro raha misy ota ny fiainako. Fantatrao raha misy ota ny fiainanao. Oka tsika tsy hiafinafina, oka tsika tsy tsara velatsi, ndao anantona ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanetretena, ndao angataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba hampiaika atsika an'ireo ota izay mbola afempenina, tsy atao hitan'ny ao an-trano, tsy atao hitan'ny mpiara-miasa, tsy atao hitan'ny mpiray tanàna, tsy atao hitan'ny mpiray tanindrazana, fa reny ota miafinafiny reny dia hahatonga ny fiainantsika tsy hisy fahamasinana. Rehefa afaka tamin'ny ota ny olona anankiray de tonga mpanompon'Andriamanitra. Ndao anao aleloia, de raina ny tompo fa zany le famonjeny zany. Raha mbola misy olona tsy de mahafantatra loatra ny hoe inona le famonjena, de nesoron'ny tompo tao anatin'ny ota ny olona anankiray de lasa mpanompon'Andriamanitra. Matotsika eto de mikatsaka an'izany famonjeny zany. Matotsika eto de itsika zany mpanompon'Andriamanitra zany. De ndao hisaotra ny tompo fa lehibe ny fitiavany atsika. Misaoran'ny tompo mihitsy ianao fa zany le mampitsinjatsinjaka sy mampandindihy zany le afaka tamin'ny ota de lasa mpanompon'Andriamanitra. Heritiana 2:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra rehetra de avy amin'ny Andriamanitra izay mampiavana antsika tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy sady manome anay ny fanompona fampihavanana. Eto Paoly apôstôly de mitsory vavolombelona izy fa mpanompon'Andriamanitra
Ary nahazo fanompona manokana mihitsy izy dia fanompona fampihavanana hony. Raha efa afaka tamin'ny otany olona anankiray dia lasa mpanompon'Andriamanitra izy dia manana fanompona omen'Andriamanitra manokana izy. Ny Paoly apôstôly fanompona fampihavanana. Inona le fanompona efa omeny tompo anao fa matompo hanompon'Andriamanitra dia misy fanompona zany. Mampieritreritra raha tsika rehetra tafaraka eto izao efa mpanompon'Andriamanitra dia misy milaza hoe za mbola tsy manana fanompona. Zany ny antony anaovantsika n'izao fandinihan-teny zao fa sao dia misy olona mbola tsy tonga olom-baovao izy. Sao dia mbola misy zavatra taloha. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Tsy misy intsony, tsy mampiraika intsony ny fahotana, tsy misy ota intsony fa efa lasa ny zavatra taloha. Miova mihitsy amin'izay ny fiainana. Tonga ny fanompona, misy fifaliana tsy aitononona ao anatin'ny olona anankiray dia hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva izy tsy mandaitra amin'ny intsony dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ka tsy mahakasika azy akory lay ratsy. Zany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra. Tokony ampitsiriritra zany hoe ho mpanompon'Andriamanitra zany. Tokony ho faniriana lalina ao anatintsika zany mpanompon'Andriamanitra zany. Raha mbola tsy tonga ao aminao zany faniriana ho mpanompon'Andriamanitra zany dia mila tena miverina midingana voalohany aloha satria mbola misy ota ao. Mbola tsy tonga olom-baovao ny olona anankiray raha mbola misy ota. Satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe efa lasa ny zavatra taloha, lasa ny zavatra taloha. Tonga olom-baovao izy tonga mpanompon'Andriamanitra izy. Tokony efa isitsika, tokony efa ho miramirana ny sain'ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao fa efa mandroso ny dingana rehefa tonga amin'ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray dia efa hafa mihitsy izay ny fiainany. Ka raha mbola misy olona amin'izao fotoana izao tafaraka aminay eto nefa mbola feno ota ny fiainany. Fotoana n'izao ry malagasy mpiray tanindrazana andraisana fanapahan-kevitra hialana amin'ny ota. Efa maro be ireo malagasy afaka tamin'izany ota izany ka midera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fiainany satria lasa mpanompon'Andriamanitra. Raiso ny fanapahan-kevitra androany fa tsisy oatra izany. Fifaliana tsy aitononona ozy ny tenin'Andriamanitra hoe olona anankiray afaka tamin'ny ota lasa mpanompon'Andriamanitra. Dingana fahatelo dia manana ny vokatra reo ho amin'ny fahamasinana. Ao amin'ny Galatiana 5:2-20 misy listan'ny vokatry ny fanahy dia ovakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Galatiana 5:2-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fahatsarana, finoana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Zany rehetrarehetra zany no vokatry ny fanahy. Ao amin'ny fitiavana, tsy manana problème amin'ny olona izy satria manam-pitiavana. Falifaly foana izy dia io manosika anazy mifo maraina andeha hiatrika an'izao fiainana lazain'izao tontolo izao hoe sarotra izao. Fa amin'ny zanak'Andriamanitra dia feno fifaliana dia tsy misy fiainana sarotra satria manana ny mpanjaka. Fiadanana, matory tsara ny mpanompon'Andriamanitra. Matory tsara ny olona ao amin'ny Kristy. Maharipo, afaka miaritra, manana faharetana, mandeha ny vavavava, mandeha ny fanaratsiana, ilozan'ny olona, fa maharipo ny zanak'Andriamanitra. Fahamoram-panahy, gentil avec tout le monde. Fahatsarana, jiro manazava an'izao tontolo izao. Naiza misy azy amin'ny fahatsarany. Manana finoana tsara lavitra noho ny volamena. Fahalemem-panahy, fahamoram-po, tsy misy lalàna manohitra izany. Zany no vokatry ny fanahy zany. Ny mpanompon'Andriamanitra ihany no manana an'izany vokatry ny fanahy zany. Izay ao amin'ny Kristy ihany no manana an'izany vokatry ny fanahy zany. Zany no entintsika andinihan-tena amin'izao fotoana izao dia ny fahamasinana. Reo lista reo no mipetraka ao anatin'ny olona manana fahamasinana. Satria tsy misy ota intsony ao dia ny Galatiana 5:2-20 no mameno ny fiainany. Ndao andiny tena, inona amin'ireo zany nefa misy ao? Inona amin'ireo mbola tena manahirana be satria mbola misy ota, satria mbola tsy lasa ny zavatra rehetra, dia mbola tsy ananana ny fitiavana, dia mbola tsy mino, dia tsy manana fahalemem-panahy. Fa rehefa lasa ny zavatra rehetra, lasa olom-baovao ao amin'ny Kristy, dia ireo no mameno ny fiainany
mandritry ny androm-piainany ety ambonin'ny tany. Mila fandiniha tena lalina zany fananana ny fahamasinana izany, zany fitafiana ny fahamasinana zany mitafy any Kristy zany olona ao amin'ny Kristy zany. Tsy resadresahana foana zany, tsy ataotao foana zany, fa olona efa nahavitany dingana, afaka tamin'ny ota, mpanompon'Andriamanitra, vao mitafy any Kristy manana ny fahamasinana. Raha mbola nisy olona amin'izao fotoana izao, mbola manao blague na misangisangy momba n'izany fahamasinana zany, na ndray ala légère, ny atao hoe fahamasinana fa everiny fahazoazo foana zany, everiny fa miaraka amin'ny fahotana zany, de tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Olona vaovao mitafy any Kristy no manana izany fahamasinana izany. Tsotra be fa mila verifiena fotsiny ny Galatiana 5:22 amin'ny fiainantsika. Misy ve sa tsisy? Raha efa misy izy de manana ny fahamasinana ny olona anankiray. Raha mbola tsy misy izy de mila manapa-kevitra hiala amin'ny fahotana amin'ity androany ity. Aza vela ho tratry ny rehefa aveo intsony ny fanapa-kevitra, aza vela ho tratry ny rapitso intsony, aza vela ho tratry ny taona vaovao intsony ny fanapa-kevitra. Ka sao de misy miteny hoe zay mbola anao fety, zay mbola ikorana miaraka amin'ny fianakaviana, fa sao de tsy anam-potoana intsony iresahana amin'ny Jesosy ianao ibebahana hiala amin'ny fahotana. Sao de tsy anam-potoana intsony andraisana décision, fa androany aza miala intsony, aza mitsoka intsony, fa manapa-hevitra hiala amin'ny fahotana, anampy anao ny Tompo de ho lasa mpanompon'Andriamanitra ianao ho lasa olom-baovao ianao ho lasa ny zavatra taloha mitafy ny fahamasinana amin'izay ianao. Dingana farany hozy ny tenin'Andriamanitra hoe ary ny farany dia fiainana mandrakizay, satria fahafatesana no tambon'ny ota, fa fiainana mandrakizay no fanomezan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Vita ny dingana fahatelo tafy ny fahamasinana ny olona anankiray miandry azy ny fiainana mandrakizay. Amen na be zany. Ndao hifaly fa amintsika ny Tompo, ndao hifaly fa mamangy atsika Jesosy. Misy olona ve mbola mikoince amin'ity fiainana ity, mitsikia ianao zao fa mamangy atsika ny Tompo, manatrika atsika eto izy amin'izao fotoana izao. Jaona 5:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitebitebo ny fonareo, minoa n'Andriamanitra ianareo, minoa koa. Ao an-trano raiko misy lapa maro, raha tsy izany de efa nilaza taminareo aho, andeha hanomana fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha aho de hanomana fitoerana ho anareo, de ho avy indray ka haka anareo ho any amiko, ka izay misy no misy anareo koa. Amen. Misaotra Tompo, ndao anao aleloia, de raina ny Tompo fa tsara izy. Zany ny fampanantenana ny meny Jesosy atsika, nandeha nanamboatra fitoerana honizy de haka atsika indray izy. Zany ny tanjon'ny kristianina rehetra. Zao fandaharana zao de mitory fa misy ny lanitra, ary reo olona nahavitan'ireo dingana telo reo de ho alain'i Jesosy izy ho any aminy ka izay misy an'i Jesosy no hisy azy. Zany le fifaliana tsy haitononona. Mino aho fa efa faly ianao any, mino aho fa hitsinjatsinjaka ianao. Zany ny olona afaka tamin'ny fahotana, ny olona voavonjo no mitsinjatsinjaka, manandra-tanana, mandohalika, misaotra ny Tompo satria nesorony tamin'ny fahotana. Tandremo fa nalainy zao tontolo zao zany fifaliana zany de mba nanao copier-coller izy, fa jamais tsy ho azony zao tontolo zao mihitsy zany fifaliana zany. Enao manapa-kevitra hiala amin'ny fahotana io. Enao lasa mpanompon'Andriamanitra, enao lasa ao amin'ny Kristy, enao lasa olom-baovao no afaka manandra-tanana sy mitsinjatsinjaka fa afaka tamin'ny fahotana. Enao ny manana an'izany fifaliana zany satria mitafy ny fahamasinana, mitafy an'i Kristy, ary en plus mbola manana fanantenana velona ny amin'ny Jesosy manjaka mandrakizay iverina haka atsika araka ny teniny hoe ary izay misy no hisy anareo koa. Zay ny fampianarana tamin'ity androany ity tsy vazivazy zany Andriamanitra masina izany, de itsika koa didiny mba ho masina. Raha mbola tsy nahazavazavaninao izy hatramin'izay reo dingan'ny fiainana kristianina reo izay tenenin'ny Baiboly no ahatonga atsika amin'izany fahamasinana zany. Dao petraka am-pelantanan'ny Tompo ny teny fa sao de alainy devoly. Misaotra Jesosy no tamin'ity androany ity, feno fifaliana ny Malagasy, feno fifaliana ny zanak'Andriamanitra, tsy mifankahita zay fa samy daholo, fa feno fifaliana ary tsapa anay satria fanahy ray manangona anay de
faly zahay, misaotra betsaka noho ny teninao, misaotra betsaka ny fampianarana, misaotra betsaka nandatsaka amin'ny fanahinao masina, ampiaiky fampanoty izay aranapa-kevitra amin'ny malagasy androany fa hiala amin'ny fahotana. Tompo ampio zahay fa tsy afaka irery zany. Mangataka ny tananao mba ho amin'ny tsirairay avy anendry ny malagasy rehetra satria enao ilay Andriamanitra eran'ity zao tontolo zao ty, anaovy an'ilay asa mahagaga ny malagasy amin'ity androany ity, ho afaka amin'ny fahotana, de hibebaka ka hisy fifaliana lehibe any an-danitra satria tsy malagasy ray fotsiny ny hibebaka androany fa malagasy be da be. Misaotra betsaka nanatrika anay teto, misaotra noho ny teninao. Jesosy tena tsapanay mihitsy ny fanatrehanao le fifaliana. Tompo angatainay aza miala eto aminay tsony fa zay te ohatr' zao foana, te ho faly ohatr' zao foana zay. Naiza misy ny malagasy, naiza lehany rehefa aveo, ninona ho ataony, ninona ho atrehany, Tompo manatrehanay. Misaotra betsaka niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tera sy laza sy voninahitra mandrakizay no atolotry ny malagasy ho anao ry mpanjaka amin'ny mpanjaka, tompo ny tompo, lay manjaka mandrakizay. Malagasy rehetra anonona ny vavaka amin'ny anaranao ary anao hoe amen. Mankasitraka indrindra ho an'ny malagasy mpiray tandrazana, tsy niova radio ianao niaraka taminay teto mametraka ny mandram-piona ny ekipa rehetra fa mbola manantena ny fakahita, ndao hanamasina ny tena tsika fa efa akaiky Jesosy.